Ranomasom-birijiny fizarana fahatelo sanganasan'ny Simon Nomenjanahary olalaovin'ireo mpilalao tantara rehetra eto amin'ny radio Feonmania teo amin'ny lafiny teknika Fisterandria Mihaja tompona andraikitra spanantotosa Simon Nomenjanahary. De zay ve kindry vao tonga arabaina loatra hatry ny fety inona ary ty bisou. Merci kia, de misaotra fahatongavana sy ny tsy fanadinona e. De arak'ilay fiteny mahazatra hoe ho tratry ny taona mitsingeringerina de indre tsara fefa mitombo ny taona. Eny tompoko, ao fa hoendry tsara amin'izay. De akoatr'izay tiany cadeau andry. Wow, tsara izany tena tsy napoiziko kosa kia. Aiza kosa moa de hoe ho tsara e, zay ananako ny nentiko sady indriane namane, ny tena namana zany aky tsy mba homena zavatra ratsy zany Misaotra kia, tsy ho voavaliko mihitsy ny zavatra nataondry tamiko hatramin'izay. Tsy voatery zavatra toy izao foana ane no hifamaliana amin'ny tsara e, mety zavatra hafa ihany koa. Marina izany. Andao mandroso ary fefa ao anefitra daholo ny ankizy e. Betsaka angalo ny ankizy na saindry ao. Nareo folo mianada tena namako fotsiny Fa hono izy zany bandy lasaindry tamiko zany. Ao izy fa inona ary ny matataitra andry, sady zanaka angetroka lery Angetroka ahoana koa? Ka zanaka governeurako, zany ve tsy ngetroka? So de mba bandy maditra kosa aky zany ka? Fa de adala ve ano n'olotra bandy maditra ny namako e? Asako, sady bandy toy izany ve de tsy efa anan'izay sipa miaraka aminy? Tsy afeniko andrilo fa manambady izy sangy misy tantara maloto be tamin'ilay vadiny de nisarahany. Tena tsy azoko zany. So de mba mampijabaka fotsiny kosa andry alida fa tsy tafa. Asa ataon'ny papako raha sanatrika misy an'izany. Eno aloha fa ho tantaraiko andry ny zava-nisy teo amin'ny zareo de ndry ihany no manapa-kevitra. Ka tsy andrela be kosa ary ve zany namana efa tonga ao zany raha mbola lozantsika iresaka eto? Tsy ela fa lazaiko ambany vangony fotsiny de amin'izay mba manana hevitra iresana aminy ndry rehefa avy eo izy. Ok, alefa soary fa miaino andry De ahoana aky izany no ataoko? Zany ve tsy hanahirana? Efa resaka milamina ange zany lazaiko andry izany e. Anjara andry sisa no manao izay anatonana azy. Fa raha fantatry maman sy papa amin'izany anefa de ahoana? Inona ary ty kitahoriny ty? Afaka mitondra fanazavana manampy andry amin'izany eky Eny azoko. Aleo aloha andramana de hita eo. Ndao amin'izay ary hiditra ao amin'ny ankizy de rehefa avy eo mody entiko mivoaka izy de omeko hevitra hafa ifampiresahana nareo roa. Fa tsy maninona amin'ny namandrivy anefa izany e. Samy kopla daholo nkary zareo ao e, sady namantsika daholo koa. Ndao ary. Zay ve nareo vao tonga? Ka zay vao tonga ty namako tiako. Nisy resaka kely mbola mifanaovanay roa de ialana tsiny re. Tsy maninona ka? Manahoana daholo aloha e. Ialana tsiny araka ny voalaza teo fa somary taratara kely nefa mba te hamonjy fety miaraka aminareo. Tsy maninona zany fa tonga soa e. Eny ary. Ka satria efa tonga daholo nareo izay nasaiko mba hiaraka lasa amiko zao fa 13 taonako zao de atomboko sika ny lanonana. Sady somary efa lasa ihany fotoana nefa ty namako ty tsy maintsy mody alohany amin'ny sivy. Fa ahoana koa zany? Izy ve ny tonga farany de izy koa ny ala aloha? Sody mba tsy mety zany e. Izay no nahafaha niaraka amintsika eto de aleo ajaina ny afatry indray aman-dreniny e. Tena tsy diso ny tenin'ny Alida fa tena mantsy zany sipy zany Tena marina zany lasain'ny Alida zany rakizy Fa na zany aza ne mbola midimy zao e. Adiny 3 be zao ny arahantsika amin'ny korana eto. Ka tombory angalo lanonana?
ao fa tombokisika sady izy tia koa ny tsy dia asiana protocole be loatra fa reo fotsiny mba misy zava-pisotro vitsivitsy rahantsika eto androany dia samy mandray izay mety aminy dia amin'ny mampinamana antsika ihany koa dia mba mitondra an'ireto zavatra ireto iarahantsika eto. Milay kosa zany nareo roa moa zany efa samy nanolotra izay avy any aminareo dia izay rehetrareto ihany koa efa samy mba nivimbina kely ihany koa izay mba iarahantsika eto ka dia samy ary ny mamoaka izay netiny mankasitraka reto tena zava-dehibe amiko izao ataonareo izao ny rariko dia mba hitohizan'izao fifankatiavantsika izao hatrany marina ke izany ka apoay ary ny champagne ao ary samy mivonina verany daholo isa roa telo dia hotratry ny taona mitsingerina koa kia marina zany dia mirary fahasalamana feno anao mandritry ity taona ity sy ny taona maro mitsingerina. Inona mademoiselle ny vaovao tsy misy fa zao mba afaka miaraka aminareo izao fa ngah dia tena voafehy be ianao tsy hoe voafeka fa mba miezaka mba manaraka ny anatr'ireo ray aman-dreny kosa. Marina izany fena ohatra ny tsy dia mba hatazako loatra ka tanàna lehibe toy izao kosa ary ve dia hoary ho tazanao daholo ny olona rehetra eto na izany aza tokony mba efa tazatazako teny ihany ary angah tena mpinamina be ianao sy alida hatramin'izay ka hatramin'izao zany aneny mahagaga hoe mpinamana nareo nefa zahay koa mpinamana dia ahoana no tsy nifankalalantsika mihitsiny asa za koa aza mba gaga amin'izany ko mahafinaritra any mijery anao na ny fomba fitafinao azy indrindra moa ny miresaka aminao zany fotoana tsy mbola nisy oray ve dia ahafahanao miteny an'izany sahady 10 minitra iresahana ane ny olona mademoiselle dia ahafahanao mahafantatra izay toetrany dia ahoana hono izany ny fahitanao ny toetrako tsy mbola izao kosa angamba no lazako azy tsy hainao izanyko ka raha lazaiko aminao izao dia mety tsy ety eona amiko intsony ianao aiza koa no isy an'izany fa ahono raha tsy diso ianao moa ilay zanaka ilay tokany monsieur le gouverneur ay fantatrao ihany ka ireny mariazy nanetriketrika be teto amin'ny tanàna ireny kosa ve dia tsy ho fantatro fangah nanatrika teo ianao tsy teto fa ny ray aman-dreniko no tonga nanotrina tany grave indray izany le dia fantany izany ny zava-nisy tany ary to mangina tampoka izany ianao azy ilozanareo roa varindresaka eto fotsiny kosa mba miresakako sy mba mitsangana raha ngah mandia ndao ary sika andia amin'izany ery izany mba izay amin'izao sady miresaka nareo no mandia ao moa ray alidavas ay ve tamin'iny mariazy iny teo ny ray aman-dreninao tamin'ireny ny resaka tamiko mihitsy ary zareo rehefa niverina avy any hoe mba hajereo sy dineo tsara ihany izay olona hoekenao vady vao miditra amin'ny mariazy fa nahoana izy no nitenen'izany taminao ka izany nataonao tamin'ny olo tianao izanyko satria amin'ny mahavehivavy ianao dia avy hatrany dia manome tsy ny ay ianao fa tsy mba azonao an-tsaina ny antony nahatonga anao toy izany na izany kosa aza ve dia tsy mba azonao nataono ny resaka tamin'ny aloha fa dia ao anatin'ny andro ampakarana azy izy no alainao baraka toy izany izao Lucia tsy ho vitantsika sainao eto ny irisaka an'izany fa raha mety aminao dia ateriko ianao rehefa avy eo dia antsika no miresaka tsy maninona ary fa aiza nefa izy izao any izy dia tsy misy alahelonao aza mihitsy izany amin'izao ora iarahanao mandiha amiko izao ka na alahelo azy ary amo
Zay ny zava-nisy mahampalahelo izy satria ho ah ianao vehivavy de malahelo azy fa mba azonao an-tsaina ve zany hoe olo tianao ampiakarinao vady zany nefa be vokany zalahy fotsiny tany na ianao zao aza ve teo amin'ny toerako de anaiky an'izany ka mbola azo ifampiresahana kosa zany Roberto tena be voka marina ve izy inona ny tena antony be voka azy sy ny sisa tapitra ny hira fa rehefa avy eo toizantsika indray ny resaka fa aleo aloha iresaka kely amin'ny namako vao tonga io ndao ary alto marina fa taiza ihany letsiny zao vao tazana le de ahoana tena lasa lavitra na mitahiraka de tonga oviana voany teo mihitsy aiza ve lesy na de antso a telefona aza ve de tsy natao mihitsiny ny antso ihany aranga fa tsy nahazo anse mihitsy de ahoana ny nafantaralahy hoe aty a ny araba ny alda am'izao fetin'izao de nanasa ho tonga aty ihany koa izy ary laza izy fa aty se satria mpinamana koa zany nareo hatramin'izay mihitsy oke de ahoana inona ny vaovao elabe le zao ny tokony anontany ny seko fa inona ho ny anton'izany zavaniseho tamin'ny mariazinareo zany fa taiza koa ny nafantaralahy zany nefa laza tsy teto akoriny zanako ny governorana eny atao mariazy de tsy alaza ve de inona ho ny enony latany ohatra ny laza ratsy aloha ny eniko to hoe tsy nentina anaiky ampiakatra ny rinandreo ony se lavabe ny resaka raha izany tsy vitantsika selahy eto zany fa tena ahoana kosa nataony sehan'izany izy sy pakely milay sady tsara toetra iny lesy de lava fa teneniko fa lavabe ho ahy zany raha izany ny resahany eto ary aleo aloha hijanona any zany fa rehefa moditsika ho azavaiko amin'ny lahy de io sipa io indray zany no atakalo ny se azy ka rehefa tsy mamely de solony de nio ihany izay atao fa tsy mety zany de aiza zany izy amin'izao niditra eny amin'ny hôpitaly eny hôpitaly aizy zany ohatra ny tseny aminay de tsy haiko fa hôpitaly be eto andreny vohitra io ve letsy aiza anao fantarako an'izany mampalahelo zany na de mbola tsy mazava amiko azy tairo ampiakary ny vera fa hajanony any zany resaka zany letsy oke azy za koa ane tsy de aritra fa te ahitany se fotsiny tairo ary de ahoana nanahoana resaka reo teo mbola tsy vita hatramin'ny farany fa nisy an'io namany tonga io de tapaka teo ny resaka fantatry indringa io tsy mahafantatra an'io namako efa ela be io niarany andro zay de dokotera ny asany amin'izao de mifankafantatra koa zany izy roa lahy reo raha ny fahafantarako azy saingy efa ela kosa zareo ny tsy niona hitako moa no avy tena natona azy Roberto de ahoana mety amindriveny efa nilerisa eny tsy aveniko andry fa tiako aloha ny fomba firesany sady ohatry ny mba bandy matotro zany ihany izy ka raha tsy zany ve izy de isaraka tamin'le sipa fa nazany kosa ki mampalahelo ihany le sipa adalàna ny azoko ahoana kosa no anekeko an'izany asa moko ao moa fa tsy ho hita eo ihany ve de ny fanao fotoana ve nareo rehefa nisaraka teo mety iona ary zay raha-pitsy raha ohatra ka tsy misy antony manokana tsy araikitra azy milay zany ndao amin'izay ndry aterina ka sao de anahirana mamandry ihany ka tsy mety zany ahoana moa ny andozandriny ankizy eo aleo anderery fa tsy maninona io tsy maninona tsy maninona ho mandehana miverina fa tsy maninona zany zay fa manaraka indray de merci beaucoup ok bay indry bay Lucia fa andeha nga ianao ka efa tapitra ny fotoana tokony hijanonako de na izany aza ve de tsy mba miteny kosa rehefa andeha ka tsy te hanimba ny resaka roro lahy de naleoko tonga de nandeha fa atezitra ve ianao sa inona moa Roberto ny tokony atezitra aminao asako
toy ny olona rehetra ny ona sy ny resaka sika dia izay tsy hitako izay atezitra amin'izany. vao mivalo ane izao dia andeha sady ve ianao? Tena mialatsiny rehefa tsy afa-mijanona tia mihoatra an'izay na ny tompety aza ane iny efa nanatitra teo dia oviana indray ary tsika sanao afaka miona mbola miankina tsy fantatra izany. Tsy ho hita eo ihany ve? Izay aloha fa aleo andeha ka misaotra tamin'izay ny rahantsika teto. Eny ary dia mandra-piona ianao na izany aza mba jereo ihany izay fotoana tokony ahafahantsika miona. Eno ho hita eo ihany izany. Izay fa veloma Roberto. Mandra-piona ndry. Nanahoana ny fety? Tao izy tory maman nahafinaritra. Ka nahoana ianao no nody sahady? Maman koa ianao ihany ary no miteny fa tsy afaka mandeha tsony raha vao tsy manaraka ny teninao koa. Ka mbola mivaly kosa anie izao amin'ny sivy no ny fanarantsika mianaka. Dia andeha hiverina indray izany ako dia mba amin'ny folo miverina. Fa inona koa ny dikan'izany? Ka maman ihany ioko mba manaraka ny tenin'ny fanarahana ilay olona dia za indray ny tenin'ny maman eo. Mba mitsapanao fotsiny ry ary Lucia zanako. Misaotra anao amin'ny fanarahana ny tenin'ny maman. Nafinaritra izy tany? Eny taoko izahay mpinamana daholo ihany anie ny tao fa tao koa anery maman le tovolahy zanaka monsieur le gouverneur iny Fa inona no antony natao azy? Mpinamana be mihitsy izy sy Alida le namako iny. Tandremo ry Lucia fa tovolahy iny efa henoko hatramin'ny ela ny lazany. Lazany ahoana izany? Sady tia vehivavy iny no enjakenja-pietsika. Misetrasetra nefa raha ny fahitako azy to ohatrany tsy dia izany ry maman Lucia, dia efa mampitandrina anao amin'iny tovolahy iny sady tsy mbola fantatrao koa anie izay efa rany tantaran'isy ilay zazavavy fa mba tsy mety kosa moa no nataon'ilay zazavavy ry maman ahoana kosa moa no hoe hanao mariazy ianao nefa be vokan'olona hafany fa tsy tamin'ny vadinao akory. Aza mitsara azy toy izany ianao, mba toanao ihany koa izy. Aiza nahafantaranao izay antony nentina be voka azy tany? Tsy midika anie izany fa mitsara azy saingy meteza kosa maman eo amin'ny toeran'ilay tovolahy fa tsy hiditra amin'izany raha io maman io. Fa inona nefa izany no mahatonga ny zanako hiresaka n'iny tovolahy iny so dia mba za indray aloha tsy handainga amin'ny maman mihitsy niresaka tokoa izay. Lucia, vita fisoratam-panambadiana iny tovolahy iny fa ny fanamasinana ny mariazy zareo tany am-piangonana no tsy vita Fantatro izany ry maman fa midika inona nefa ny firesahanay mba lasa lavitra koa ny eritreritry maman Reny niteraka anao ary Lucia. Mba hainao moa le hoe fantatro ny akoho mitady angery amin'ny lambako. Ny tompoko. Dia aza mba atao fantatry ny rainao izany fa tsy mahazo mandeha tsony ndry amin'ny sisa. Maman koa izao no be tatasika aniko. Zao efa mba salama tsara zao manadino Tsy manadino izany mihitsy fa somary raikidraikitra kely amin'ny asa mbola eny amin'ny hopitaly ve sa efa nody? Mbola ety izay fa tsy haiko mety ody androany. Ka saika andeha eny mihitsy mantsy aho raha mbola eny nareo? Tongava letsy tena mangina be ny aho ato Fa raha mamany angady tsy eny le. Io izy fa mba hafa ihany anie izany misy namana ifampiresahana izany Fa zaho ihany ary dia ho avy eny. Misaotra letsy aza ela. Tsy ela ka. Merci. Fa amin'ny firy moa izany ry mama no manao vizity ry zareo rehefa andro tsy fiasana toy izao? Tena tsy haiko fa toa hoe dokotera vaovao izany no nanao vizitina io rehefa avy eo. Dokotera vaovao ahoana? Dokotera miasa ato ihany rehefa saingy hoe vao avy nanao fifanana angamba. Ka tsy tokony teny amin'ny ray aman-dren'i Roberto ve sika rehefa hiala ety ry mama? Efa vitako daholo ange faktirantsika Tsy mahakasika an'izany mihitsy ka fa mba miteny amin'ny fotsiny sika rehefa mody. Fa antony izy raha nivoaka androany ihany sika.
dia inona izany no lazaintsika aminy raha manontany faktura ry zareo? dia lazaina amin'ny fotsiny fa hoe fa naloha ilay fakturako. Misy olo izany ry mama? Mety ny dokoteranao visity angamba izay a. Manahoana nareo mianaka? Ay moa tianao mandroso ianao? Madame Rina? Tsy madamo izany lesy fa mademoiselle. Fa ahoana koa ary na marina an'izany. Manahoana aloha ndry e? Izao efa mba salama izao. Tsy hitan'la hoe efa mba miverina amin'ny herika sy ny atsara tareky ve a? Indray tsy hitako a. Ka tsy marina kosa ary ve izany e? Tena marina ki izany Rina. Adalany zalahy izay saobady tanora ka manome zarany afako. Hita ho alesy. Io indray nareo mianadahy zay a. Ka marina kosa ane izany mamandrina e. Tsy te hamofotaka efa mandry aho fa aleo aloha valina aminy amin'izay. Sady raha olona anankiray olo letsiny sy tia dia mila mitodikopo mama mba patavy ahy. Marina mihitsy aki izany. Rehefa ho lasa dala nareo mianadahy tsy milaza fa averinao tsaboana indray sa ahoana? Fa mba efa manao anaty koa moa aloha ndry izao e. Izao efa tsara izaoko fa malahelo an'la fotsiny. Ka aho no afaka nanao inona na dia malahelo azy ndry? Mba solon'izay tsy hitako re letsy. Zany a. Nahoana tokoa nga tsy hany solony bandy iny ry mamandrina. He gaga nareo ne ahy. Nareo telo mianadahy ihany io retsy kombakomba tamin'izao io. Tena marina mihitsy izany tompoko. Ka iza moa no nanampohan'ireny zavatra ireny? Hazanoany ihany izany fa tsy te heritreritra n'izany intsony ary tianao a. Izay mifantany fa mety dia manaiky aho. Dia ao anaty koa izany izao. Nefa anareo roa nefa vady ara-panjakany. Azo vonoina koa izany raha mamangataka an'izany amiko izy. Ny dokoteranao visity mihitsy angamba izany. Ka tsy tokony hivoaka ve a? Andraso aloha dia ianao izay teneniny ka. Hoay le aza. Fa tsy Rina ve ty? Fa inona koa ary ny dikan'izao? Mandroso ianao dokotera? Manahoana ry telo mianaka? Manahoana ianao dokotera? Salama tompoko. Ianao izany no marary atao visity? Eny dokotera. Marina raha ho vitako nanao visity azy. Tena midobodoboka be izany foko izany vao mandreo ny feony. Sady ohatry ny mangovotra ny ahy izany. Fa ahoana no mandinika be ahy ianao dokotera sa misy zavatra mampiay ahy ianao ve? Tsy izany ka. Mandinika anao fotsiny aho hoe inona aminao izao moa no marary ka tokony hidiranao hopitaly? Efa mba niova azy io dokotera. Fa raha tamin'ny dirany tety izay ne ka tena saika nanahirana e. Izany ve? Ka aloha ny jereko azy ary a. Angamba mba mivoaka kely ianao ramose? Eny dokotera. Tsy midika izany fa andeha hody lahy. Miandry ao velany ao fotsiny aho ka. Ny zavatra hitako amin'ity fisinao ity a dia torana tsy nahatsiaro tena ianao. Eny dokotera. Fa inona no mety ho anton'izany? Tena tsy haiko dokotera. Ao ary hoe tsapaiko ianao. Tena mananjanaka ity. Dia no nataoko ve izany no nahatonga izao rehetra izao aminy? Ahoana ny fahitanao azy dokotera? Afaka mody amin'izay fa izay mianaka sa? Ie, efa tsy maninona intsony ianao a. Efa miverina normalina ny fitempon'ny fonao na ny tensionao azy. Misaotra dokotera. Fa misy fanontaniana tiako apetraka aminao raha tsy manahirana madama? Eny tompoko. Ianao ve tsy mahatsapa hoe mananjanaka? Tsapako izany dokotera. Ka io fiforoana ny zaza ao aminao io no mila fitandremana bebe kokoa. Tandremo ny fihetseham-po samihafa fa mety hiteraka zavatra hamparary anao indray a. Eny dokotera. Ao ary fa ataoko ny taratasy ahafahanareo mianaka mody. Fa miandry kely fotsiny a. Fa efa vita daholo ve aloha ny vola tokony aloha? Efa vita daholo dokotera. Fa zaho a, raha misy zavatra tsy metimety dia aleo manatona mpitsabo avy hatrany. Eny tompoko. Omeko anareo mianaka ny carte de visite sao misy zavatra ilainareo mahay? Misaotra dokotera. Ty ary dia andeha vetivety aloha hikarakara ny taratasy ahafahanareo mianaka mivoaka. Misaotra indrindra tompoko. Tsotra le dokotera. Fa ahoana moa ry mama no avy hatrany dia ahafantarany fa mananjanaka? Rina, dokotera ne iny e. Vao mitsapanao izy dia fantany izany. Izany raha teo koa ny asany. Ka tsy aleo antsona amin'izay ary tianao. Ao fa nitsoiko ary izy. Nanakory? Afaka mandeha mody amin'izay?
miandry ny taratasy hafana mivoaka sisa. Tsara zany. Dia mba efa namangy tety ve le risy sa? Mbola tsy tety izany izy, sady inona mola tsy ny ataony ety? Reny aza ny zavatra vitany. Tena tsy napoziko kosa aloha reny a. Na inona zavatra tsy nifanarahanareo a, sy tokony ho tonga amin'ny zavatra sarotra toy izany sy zavatra tena manala baraka toy ireny. Efa vity ny anaka, izy ary no mena tsiny amin'ireny ozy ianao? Ianao mantsy mbola narary fa tena te-andre fanazavana avy amin'ireny zavatra ireny mihitsy ary rena. Fa tsy zaho aza ve ny tokony homenao fanazavana ary tianao a? Eny, raha ny tena marina dia izay ny tokony ho izy. Saingy na izaireo lahy aza ne hatramin'izao tena mbola tsy mifankahazo mihitsy. Tsy mbola neona mihitsy izany nareo hatramin'iny fotoana iny? Eno ary mama. Efa tany aminy aho fa tena roakalika nahazo atany. Zany very tianao? Tsy mandainga aminareo mianaka amin'izany aho e. Na alahelo aho a. Saingy izay ny fantany fa mety dia aleo aloha samy amin'izao anareo lahy. Inty ary ny taratasy hafahanareo mandeha mody dia tandremo tsara ny torohevitra nomeko anao teo ireny madame Rina. Misaotra dokotera. Ohatrinona re zany dokotera ny vola tokony aloana aminao azafady? Tsy misy tsony ka, sady na zao fitsikitsiky ny madama kely izao ve dia ho ampandoaviko volonareo. Dokotera koa dia mahita lazaina. Ka marina ane izany e. Izay fa ilaozako nareo telo mianaka. Raha sendra misy zavatra ilainareo dia aza misalasala miantso a. Eny tompoko. Ampirinetany sika dia andao monjy ny tokantranontsika amin'izay ka. Sady elo izay ry mama. Inona izany no azoko anampiananareo? Mandehana lesy mba sy ny lalo fetra. Ka tsy misy entana azoko tonga dia hoentina ve? Inty ary tonga dia hoentinao any. Ie, mbola miverinao ihany izay ireo lahy fa avy dia miomana anao madama. Eny re tompoko. Mivady? Ie, manao any ianao madama? Salama tsara tompoko. Mandroso re madama? Dia tsy mba niantso akory ve rehefa nody? Tsy nampiomana ary zareo fa fitenanao vizity dia navelanody izay mianaka dia tsy nahavita ny antsony laza taminareo ko. Manao ndry? Efa salama kosa e? Efa hitako mihitsy hoe mahatsikitsiky tsara ery? Eno a sady hita hoe efa mba niverina tanteraka ny toe-batanao ary nanendrika ao aza efa tena mazavazava be fa tsy ohatran'ireny taloha ireny. Manahoana aloha nareo mivady? Manahoana ianao anaka? Aiza ve dia tsy mba misy tenenako akory fa avy hatrany dia... Ka manana ndrika izay a? Nalahelo be ry ara izay fa tsy afaka nitsenandry teny amin'ny hopitaly? Inona aloha no azo karosanareo mivady e? Aza dia misahirana olo mamandrina. Voandro amin'ny firy kosa izao. Misy an'ilay mofo mamy iny anery mama ao e. Dia anao vizy naturel ao anaty frigo ao zareo. Marina izany. Raha suite vety ary aloha e. Eny kia, dia an? Inona izany izao no mbola renao fa tsy dia metimety eo amin'ny tenanao? Hatreto aloha tsy maninona tsony aka. Ny heriko fotsiny no henoko hoe tena mbola tsy ampy loatra. Miverina tsikelikely iny kia. Fa na izany aza miankina aminao ihany. Aza dia be eritreritra moa aloha e. Ahoana kosa moa papa no tsy handeha ny eritreritra. Fa zany hoe zakaina mangina eny e. Nefa izay aza no vao maika mety hiteraka aretinao anao indray? Fa mba manahoana Roberto an'izay? Angaha tsy manahirana e. Ao ary aloha tia ny zavatra kely mba iarahantsika efatra mianaka e. Ianareo menaka koa dia misahirana aminay ko. Tsy tokony izao aza nge narosonay mianaka e. Mety io fa aza misahirana ianao mamandrina. Fa maninona tsara hoe Roberto teo ry mama? Lasa misotra nge izy rina e. Tsy miditra raha tsy alina. Raha ny asan'izany moa indraindray lasako totoa mihitsiny. Izany anie anaka no tena nahatonga anay mivady tsy mahasaraka anao e. Tokony veriny resaka sika ary jerena izay vahaolana mety amin'izao rahanareo roa izao. Ka zaho anery papa sy maman tsy maninona e. Raha mba fantatrareo manko ny zavatra mamesatra ato am-poko ato dia asa tiako loatra Roberto. Ka tena marina kosa aloha izany e. Tsy mbola namitaka azy na dia indray mandeha aza. Ka izany anie no tokony hifanatona antsika e. Papa. Eno a. Resao tsara aloha izy dia miresaka isika. Tsy te hamparary ny fokotoy ireny teo ireny intsony a. Marina kosa aloha izay a. Rehefa mahatsapa izy fa tsy tia intsony a dia misodrano azy a hita izay soloko. Voaray izay fa iresaka amin'izay mivady anaka.
Lasa sika raha aman-dreny ty nitratra ny sangodimpanina ry izy mivady a. Na za zany ane ka tena tsy afeniko aminareo mivady fa tena sahiran-tsaina mihitsy e. Fa hiezaka nazava amin'izay mivady dia ho hitantsika ihany izay atao e. Fa na zany aza aoka mba tsy ho terenareo mivady amin'izay fanapahan-keviny izy. Eny ary izay ary ny aloha noho izy fa ohatrinona moa zany ny totaly ny vola teny amin'ny hôpitaly. Efa nalonay re ny tompoko fa misaotra betsaka indrindra. Ka papa kosa nefa niteny fa izay no andohan'izany e. Eny tsy manino zany madama. Tsara kosa aloha rehefa vita fa na izany aza ity aloha mba misy fandraisanay mivady anjara kely tamin'ny fitsabonanao anaka. Papa, inona ary ty ataonareo ty? Sa tsy tianay intsony ianao? Zanakainy ianao rinahy e. Io no mahatonga anao tsy ho salama. Ino fitiavana izy mivady zao ataony ianao zao anaka. Rina, tsy maninona fa ary tsara sapanao fa manesatra anao. Menatra anareo vady atompoko. Inona nefa no mahamenatra anao aminay? Izay aza ny tena menatra anareo mianaka anaka. Ohatrany hoe vehivavy tsy mananja tena, vehivavy mpijangatsanga. Aza miteny an'izany ianao Rina. Mbola veriko indray ry mama fa tiako loatra Roberto. Laza ho azy fa mbola tsy nametaka zany hatramin'izay nanakeko azy. Fa ny fiainana no nisopatra ny asambaranay roa. Aok'izay ary moa fa sao miverina marary eo indray nge ianao e. Vao izao kosa vekiny tonga ato an-trano dia androsatra ny masady. Endry mama, iezaka faza matahatry mama. Mangina amin'izay ary aloha e. Izay ary aloha fa ilaozanay nareo mianaka. Nijery ny fahasalamandry fotsiny na tongavanay taty. Misaotra tompoko. Dia tsy ho any aminay intsony izany ianao anaka. Aleo aloha amin'izao ry papa. Eny ary na izany aza hiezaka foana izay mivady hitsidika sy hamangy anao aty matetitetika. Misaotra indrindra tompoko. Ajanony amin'izay ary io ranomaso io e. Aza mampiasa saina be loatra koa. Misaotra indrindra izy mivady amin'izao tsy fahafoizanareo ny zanako izao Ka zanaka erasika manana kosa ange mamandrinahy. Ahoana moa no amelanay azy fotsiny amin'izao? Na dia ekena fa teo azy ireny zava-nisy rehetrarehetra ireny. Dia mbola mamerina misaorana re tompoko. Izay ary izy mianaka fa andeha izay dia mirarisoa anao Rina. Misaotra mama. Dia mandram-piona any amin'ny Roberto any. Tonga ny foana izay afatrao izay fa aza malahelo ianao Izay ary fa dia mandram-piona daholo ary. Manahoana Roberto? Zao manina sy malahelo zao dia miantso anao. Zany ahoana moa zany zao ny tokony inoko an'izany? Ka zao miantso anao zao ny porofo e. Ay, dia ahoana? Manana fotoana ahafahana miona nga sika ry Lucia androany? Androany aloha tsy mety fa raha afaka ianao dia aleo rahampitso. Dia amfiry dia aiza? Izay indray izay toerana sy fotoana omenao dia mety amiko daholo. Okey ary, miantso anao zany rahampitso maraina. Eny ary dia miala tsiny raha tsy afaka androany Tsy maninona ka, mandram-piona ianao. Mandram-piona ary. Dia ahoana? Zay no zava-nisy ry Lucia. Miangavy ianao mba tsy hametraka fanontaniana betsaka mikasika an'izany amiko intsony. Efa tapitra ny anay dia izay. Dia ahoana moa zany ny fisoratanareo? Tsy olana ny mamono an'iny e. Dia sura ve nefa ianao fa anaiky moramora an'izany izy e? Efa niresaka izay fa nanaiky izy. Ny tena marina Roberto tsy afeniko fa lasa tianao tsy mbola izao zany fa hatramin'ny nahafantarako anao. Saingy ty zava-misy ty no tena mahasadaikatra. Ny olona ty rehefa ty dia ty ry Lucia. Eny e, marina izany. Dia ahoana izany? Raha mazoto ny ampakariko solondrina anao dia vonina no any amin'ny ray aman-dreninao Eny e, tsy olana izany.
fa alohan'izay kosa tokony mba efa ho vita aloha ny famonoana ny fisoratanareo satria tsy anaiky an'izany mihitsy ny papako. Inona ary ny tsy mampatoky ianao amin'izany? Tsy maintsy maily kosa aloha ako so ataonao kilalao eo fotsiny. Ao ary aloha hifandombera amin'izany tsika ho mariky ny fifankatiavantsika. Le ty Faty Roberto ve io misotro zavatra miaraka amin'ny sipy io? Tena le ry io ka. Sao ve zany ny dikan'ireny fisehoan-javatra reny? Miaraka amin'ity sipy ity zany le ry dia rina no misorapotaka. Bantsy mamely kosa lara zao le. Aleo ranga mody betrahaka eo akaikiny eo dia amin'izay tsapany fa kopoko ny zavatra ataony. Malahelo andrina kosa raha zao ny zavatra ataony le ry. Aleo avy dia hiditra dia komand zavatra. Mba anaovy amico glace aza fa dia asio trasina fromage anankitelo aleo ety no hipetraka. Tazany zareo tsara eto ka. Tena itianao io mipetraka io. Tena nimba zavatra le ty le. Itsikilo any no atongavany ato sa mazava be zao fa ho tatarain'le riany amrina zao fiarahana eto zao. Tsy koaranga zany inona moa no atahorako an'izany? Fa inona no mahalasa sainanao Roberto fa izy io tovolahy mipetraka eo anoloantsika io? Bandy akamy io fa asana mahatazana antsika izy io na tsy? Avelao any rehefa tsy mahita fa inona ary ty? Ny tena marina dia io bandy io no fakteurana Srina. Le ry koa no nisehon'ilay nitondra azy teny amin'ny hôpitaly rehefa narary izy. Ay fe, ka inona moa zany no atahoranao azy? Vao maika aza ne tsara ny afantarany fa miaraka sika amin'izay vao tantarany any daholo izay ataontsika eto. Tsy hoe ane matahotra azy fa gaga fotsiny mahita azy ato. Ka toeram-pisotroana kosa ne ato so dia tsy fantatrao ary afaka miditra sy mihinana ary misotro ato daholo ny olon-drehetra. Ajanony any zany fa tsy koa aleo mihitsy ny mody atonoko eny dia ho hitantsika eo izay ataony sheria. Aza makeny ianao ka. Manahoana tianao? Manahoana tompoko? Mipetraka irery maninona izao raha mba miaraka amin'nay Roberto etsy amin'ny tabla ilana etsy? Fa iza moa anao azafady? Ay, azafady re Lucia, olontiany Roberto vaovao. Ay, miala tsiny fa na ianao na izany Roberto zany dia tena tsy fantatro. Asa mody adala moa ianao ane no irakiraka izy Srina taloha sa tsy marina izany? Miala tsiny fa tsy teresaka aminao aho azafady. Miangavy anao mba hiala eto. Inona ary ty malaky miakatra be ty? Mademoiselle, aleo mihitsy hijanona le komandiko fa andeha. Tsisy fotoana hisotroko an'izany tsony raha mbola manelingela eto ty sipy ty. Asa mba miseo amin'ilay moa ranga. Aleoko hiala ny sipa fa tsy. Mandehana vonjeny ny olona miaraka aminao fa tsy ety amiko ety ianao mampiseho ny toetra tsy fahamendrehana. Aza mba mifanambanimbany kely sika azafady Ka miala fotsiny teo Fa hoane? Fa ataon'la inona ny seriako? Miala tsiny mademoiselle fa andeha mihitsy aleo aloko ny vidiny reto dia any anaty fiara no mihinana azy fa tsy mety amiko mihitsy ny reto kilianareo reto. Panda miseho milaitra. Moramora kely ny vavalahy sao dia mpahafantariko ahy eo elahy Tsy ady amin'izay bandy ilaina ohatran'ny seletsy Fa elano izy no andrefy maso ato izany. Ataovy any mihitsy koa rehefa mitady sady tsy fantany anga fa zanaka ilay tokany gouverneur io. Dia midikinina amiko nefa izany. Mbola ho hita lahy zany Roberto zany sy tianoa. Efatra amin'ny ela le tsy nahafantarako lahy. Raha bandy milamina lahy sy toreny natao lahy tamin'irena. Raha sy tare mangatapady lahy Roberto ka ny anarandray no entina mangatapady. Inona ny vavalina? Aty ambarana isika zao iady atsena ny zanaky monsieur le gouverneur tsy gaiko to anseha fa aleo ialy. Vavy zany sao le tsy ny misy dia ataovy tsara lazany amrina any so de verinao fa adala toanao ary si tsy adala ka bevoka ny bandy tsy fantatra nefa atao mariazy zany ny atao hoe adala raha tsy fantatrao. Lasa ny bandy fa tsy ady hevitra migaiketo zaho marina ny tenin'ilay ankizy namako hoe tsy mifidy atsaratareny akekena. Lasa ny koa lahy
Mavitabe letsy a tadio fa ny saobady tanora ela Roberto ka hanome zara ho an'ny hafa. Roberto a? Oui maman. De tsy mba nitsidika andrina mihitsy zany ianao na teny amin'ny hôpitaly na amin'izao izy tonga any an-tranony izao. Inona no hidirako lalina amin'izany ry maman? Adalàna ny azy. Aza de manao toy izany kosa ianao Roberto a. Ka ianareo mamangy azy ihany io ve zao tsy efa mahita hoe be voky izy? Sa jamba ny masonareo sy papa? Efa miova mihitsy zany firesaka ao zany Roberto a. Ka ny anareo isaky ny miresaka de tsy misy afa-tsy zany resaka rina zany foana. Leo an'izany ary maman, ary tsy tiako reko tsony zany manomboka izao. Ie, de tena tsy tia seho resony zany na ny anarany aza. Ie, satria manahita ny kialakely rasy tary miaraka amin'seny se. Ha, fa kialakely iza kosa zany? Everiny se fa tsy hitako daholo nga io adalàna ataony se io. De maninona? Za fotsiny tsy teteny an'izany amin'ny reniny se. Fa ahoana zany? Tsy mahateny tsony ianao satria tratra ny marina? Ninona mety adalàna nataondrina ka nahatonga ny faharavan'ny mariazinareo de tsy fantan'ny olona zany fa ny zanakalahy tokany gouverneur manafitra sy mitarika zazavavy etseroa no tazan'ny olona. Tena manala baraka anay mivady mihitsy zany zavatra ataonao zany a. Rehefa tsy mbola matotra amin'izany fanambadiany zany lesy de sy tokony maimaika a. Tena zay mihitsy. Tena manala baraka, mampetry ny voninahitro mihitsy. Aza de masika mory papa. Nareo ve de tsy mba mahatsapa ny zavatra manjo ahy? Mbola averiko amin'izay ihany fa nananao tsy nety azy rina de iseno hitan'ny olona mitarika vady tsy vita voadiondry amin'ny kialakely iny. Amin'izay koa de mbola tsy firy andro akory tao aoriana indray ny zavanseho reny. Mila mamaly azy zao de zao. Inona no tiany se atao? Mahakasika n'indrina iny. Reny efa hitanareo reny ry papa. Amon'ny fisorohatana nataonay tany amin'ny commune. Tena zaza tsy misaina raha ise de tsy mba sapany sainy se ve hoe fahambaraka av azy zao ataony se zao. Tsy fahambaraka anao rery fa ho atsika roa mihitsy. Hita mihitsiko. De inona zany no nataonao amin'izany? Mihevitra ianao fa anaky an'izany rina? Manala baraka. Ka tsy mety amiko tsony ry papa sy maman no miaraka aminy a. Ary miangavy anareo mba anao zay fomba rehetra ahafahana mamono io mariazy ara-panjakana io. Za aloha de tsy afaka anao an'izany mihitsy. Raha sy mandeha miresaka sy manazava-pahatsorany zany rehetra zany amin'ny rinasy. Mazava am'se zany tsy miteny mihoatra n'izay a. Izay fa lasa monjy ny asa koa. Tsy tranona tsy lambotolo ty akory ny trano koa. Ka hitonana zao faty mbehivavy rehetra zao. Mazava. Maman, mba miangavy anao mba ampio mba andresy lahatra ny papa. Aoka zava Roberto a. Zaza raha manana ianao fa tsy zaza nateriko tamin'ny olo-kafa akory na zanaka andrainao tany ivelany tany. Noho izany izay teniny de teniko. Mazava nga amin'izay. Lety e. De inona zany no tianareo ataoko inona e? Mandeha ihany ianao de miresamy rina. Ataovy izay andresenao lahatra azy toy izay natao taminy ka nanekeny ianao. Ohatrany tsy mba zanaka kareo mihitsiny fa rina andray no mahazo tompo-pitiavana aminareo mivady. Ka ianao no mitondra azy tato an-trano e. Ianao no nanao izay fomba rehetra hitiavana azy ka nahoana ianao amin'izao no mitady hiala-bala? Eny ary, misy isainako izay rehetra izay. Eny tompoko. Madame Raymonde. Izy indrindra tompoko. Monsieur le gouverneur ihany no miantso anao. Miala tsiny indrindra fa tsy fantatro ka inona no azoko ataonao izay monsieur le gouverneur? Saika anontany fotsiny aho hoe zanakao ve le hoe Lucia? Eny tompoko. Zanako izy fa misy inona re monsieur le gouverneur? Asa nafantarareo mivady fa adalain'io zanako io ny zanakareo. Nefa ampafantaro azy fa manambady ny zanako. Tena tsy mazava amiko ny tiana olazaina tompoko. Madama, zaza raha manany reny. Teneno ny zanakao tsy anaiky ho rebrebebe ny zanako. Izay ihany no tiako lazaina fa miala tsiny raha somary tsy napozinao. Eny ary fa misaotra anao tompoko. Lucia! Ahoana ary maman? Fa izy zany zanaka gouverneur miaraka aminao zany? Fa iza no niteny an'izany tamin'ny maman? Izy no niantso ateo? Mba enjany indray zany ry maman a. Fa ahoana no nahafantarany hoe zanakao a? De ahoana ihany koa no nazahoany numéro an'ny maman? Lucia, tsy zany ny valiny andrasako avy aminao.
ka izany ary efa fantaniko inona tsony mbola anafenako azy amin'ny maman miaraka izay sy le hoe Roberto zanany iny dia mba voadinika tsara ve izany zavatra nataonao izany? Efa zaza lehibe any ary maman efa mba tokony anan'izay olo tiako amin'izay. Tsy mandraranao anana an'izay olo tianao fa nahoana no miantsampy any amin'ny olona efa manatompo ianao ka tiako ary iziko. Zaho dia miteny aminao ary Lucia, atsahary manomboka androany sika mianaka amin'ny resaka izao ny fiarahanao amin'iny tovolahy iny. Maman tsy mila fanazavana sy tsy mila adihevitra tsy te andrian'izany fanondrontsony mba mahalala menatra. Fa tsy ianao ihany ny resaka tamiko mikasika ny mariazy tsiraikitra iny, dia zaho ianao indray tia no andeha hiaraka aminy, dia mba azonao an-tsaina ve ny eritreritry ny olona amin'ny tsaran'ny toerana misy anay mivady? Ledy aza mba rendrainao moa izao fa dia asa fotsiny izay azo anao. Mba sopatra koa nga le gouverneur iny ka. Tsy sangisangy anie izany teniko aminao izany ainao moa fa manana ny fahefana rehetra amin'ny tenanao sy noavinao ny gouverneur iny. Ao ary fa hiteny amin'ny Roberto tsy maintsy reglenao aingana alohan'ny atongavandrainao izany. Endrery maman malahelo an'lahy dia miantso. Ka inona hono no ambadika izany? Miangavy an'lahy mba hitondray tsangatsangana karivotra rariva raha mba mety. Tsy maninona mihitsy raha izay mba tianao malalaka mihitsy aho izao ka andrasako aty an-trano amin'ny 3 ary. Ka hitondra fiara viasa ny anareo no eto? Aza mitondra fa aleo ny anay ka. Eny tompoko, ao fa ho avy ihany ary aho misaotra mialoha. Izany ve dia misy tokony antony isaorany? dia aizintsika ny andeha? Mety ve raha mandeha ny mandriseza eny sika dia eo amin'ilay azo midoroboka eo amorom-pary eo sika no miresaka. Tsy maninona ka sady eny mba milamindamina. Ndao ary. dia izay le tsy niresaka sy maman mba grave koa zany adiny papa zany ndao hiala teto sika sao dia hita neto indray vo may loza. dia hoaiza nefa mekara aloha dia any ito izay andehanany tsy bediny mamanareo nefa ianao efa niteny taminy aho hoe hiresaka aminao ka aleo ary mijery toerana milamindamina ahafahantsika amin'ny resaka tsara izay tondranao ahy zany tsy maninona ndao ary. eto zany sika no hipetrapetraka sady tsy mety aminao ve eto? Mety eto ka sady mba tsy dia lavitra olona loatra manahirana koa manko mety ho fijerin'ny olona ka hijanona ato anaty fiara ve sa hivoaka ny velany sika? Aleo mijanona ato anaty fiara ihany ka. Ok. Sady ny olona koa ngery tianao afaka mitantara an'izay fomba fijeriny fa tsy azo fehezina amin'izay zavatra hitan'izany izy. Tsy mazava amiko ny tiana lazaina amin'izany ohatran'ireny fomba fitsaran'ny Roberto reny ka. Fa inona tokoa aloha no tena marina amin'ireny fa tena veriny aho Izao ry tianao raha nisy namako hatramin'izay dia ianao ny voalohany. Miainanao tsy nandray anao toy ny namako fotsiny anefa fa noraisiko toy ny anadahako izay tsy mba nananako mihitsy ianao. Rina, tsy mazava amiko anie izany. Ka aza tapahany lalo miteniko alefa ary fa miainanao rehefa misy zavatra manjo ny anadahy na ny anabavy dia miresaka sy mifampizara zareo. Marina mihitsy izany. Tsy mba manana an'izany anefa i mama ihany mba azoko izarana an'izay mampalahelo dia izany ny antony niangaviako anao mba hiaraka hitsangatsangana amiko mahavezatra loatra sy tena mitady hanepitra ny fiainako ry tianao ka miainanao ary aho tsy nahafantatra ny Roberto iny raha tsy ianao. Marina izany. F'izany akory tsy midika hoe ahiliko any aminao ny tsy fetezan-javatra. Ianao nahafantatra fa izy tena ny tia dia izaho koa ny tia azy. Rena nefa ny zava-nisy ry tianao tsy te hanalava resaka momba izay niseho tamin'iny andro ny mariaziko iny
satria isaky ny verina tasaiko iny dia milasaka foana ny ranomasoko ka sao dia mbola sy tokony resaka an'izany aloha sika sady mba fitsangatsanganana anao nataontsika ty mihaino hira dia mihinan-kinana dia misotrosotro reto zavatra ny vidintsika reto dia resaka mampifalifaly no tokony atao. Tena nisafidiako ny androany mba ahafahako miresaka an'izany aminao ary aza matahotra tianao fa efa nomaniko ny foko sy ny saiko mba ho afaka hifampizarana izany amin'ilay androany. Inona ireny no tantaraindrina amiko sura fa izay marina nahakasika an'ireny fisehoan-javatra ireny angamba no tantarainy eto malahelo azy tazako somary mangovitra ihany izy eto amin'ny fipetrahany eto akaiko eto mibanjina any alohan'ny fiarany ny masony mangano any efa mitady hamoaka ny rano vokatry ny alahelo amin'ireo tompon-janahary roa kely voatefy tsara fitafy tsotra nefa manome endrika mihaja sady maneva azy no anaovany amin'izao izay miresaka izao mba hasopatra ihany ny vitana. Fato lasa saina be la sa tsy akasitrano lava izao zavatra ataoko izao? Tsy izany ka inona ny mahalasa saina ny lahy eo? Toy izy ny teny ndry fa miaino zavatra sendra nandalo riny ka tianao miaino ndria zava-dehibe loatra amiko ny andrandrany ahafahako mamboraka amin'ilany marina rehetra mikasika ny fiainako hatramin'izay ka hatramin'izao fotoana izarako azy amin'lahy izao. Misaotra indririna matoko isandry fa hotazoniko tsy ambaratelo izay rehetra ho lasaindry amiko. Raha mba nanana day ary tianao dia nino afa tsy andasanahy be dia izy amin'izao situation mahazo azy izao. Nankahery sy nanampitamby azy angamba ny nataony. Izany no tiako ataonao amiko ry tianao ankehitriny mila zoky azy anteherana mila natambaharo atsy ho lavon'izao fiainan'izao mila namana tena namana azo komporana izay mavesatra atao amiko fa tsy andaja akory tianao marary foko Rina ka tsy ho vitanao ane izany ny tantara amiko ny mampaharary anao raha izao no ataonao Avelao irozaka aloha ny ranomasoko ry tianao marary loatra ao foko ka sao dia miverina marary eo indray angendry tsy manino intsony hafa za matahotra ianao. Nanahoana afaka hiresaka tsara amin'izay lasaiko anao ny marina rehetra ry tianao rehefa renao izy avy eo dia azonao atao mandasa sy mametsiny ary tena hitanao hoe tena diso tokoa lazao ary fa miaino ampitonina zany ve ny marina tianao miaino andria tsy nisy nanalanana nanampiana izay nitantarako anao teo tsy nino Roberto raha tsy nanao testa tamiko fa tsy mbola niaraka tamin'olona nateray aza izy anefa mba nieritreretiko fa isatarako izany fitiavako sy ny fahadiovako izany saingy ka ahoaka moa aloha izay ty ranomasindry ity Rina tsy misy miafina aminao ntsony amiko izay ny marina be voka iny na izay ranjanako aza ny tsy fantatra akory ka inona izany no tsy ilazandrian'izany tamin'ny Roberto tsy ino an'izany izy marina ihany aloha izany ireny ianao misangisangy ireny any dia ahoana tsapako fa marina saingy tsy naneho izany tamin'iza fa mama ihany ny tantaraiko an'izany dia tena tsy tadidinao ve ilay bandananao aterisetranao tena tsy tadidiko ry tianao ka raha ny marina anie izany dia mety bandy aty akaikikaiky aty ihany izay zalahy izay efa ho tazana izao ny kiboko amin'izao fotoana izao tsy te afo mitsony satria tsy tiako fehipezina ny zazato akiboko tsy vidiny ary tsy vidiny amiko ihany koa ny antom-piforoana ny tato akibo mananjo mivelatra sy haina ary tombo izy ry tianao ka inona ary nefa no
fanampiana tiako atao amindry manometsiny avy eny ho ianao raha niasaka nanafina izany indrindra tamin'ny Roberto sy ireo ray aman-dreny. Tsy tianao zany nefa na izany aza ireny mivokana efa fonona zaka izay vokany ary tianao ka tsy maintsy mametraka fitoriana isika ahafahana mikariko izay nahavitany ratsy taminao. Izay hitanao fa mety ekeko. Raha vao mipetraka io fitoriana io dia tsy maintsy ho fantatry ny papany Roberto ary hiteny amin'ilay izy dia hitantsika eo izay otony. Eny ary fa ny ataondry kosa dia miezaka mahay mitondra tena satria mitondra rano. Efa miezaka ka. Fa mety ho zakandry ve raha misy vaovao ambarako mahakasika ny Roberto? Zakako izany. Efa miezaka ny manadina azy ana dia tiako sy foko azy izy. Ka eno ihany fa izy zavatra ao tantaraiko andry. Eny tompoko. Vonina iainao ianao Eny tompoko. Vonina iainao anao dia izay no izy Rina. Misy namako izay ihany. Izy no efa nilazan'izany tamiko ary na io Lucia io aza ny fantatra fa mety tsy mahafantatra Zany fa tsy le tianao sy Rina ve io miresaka anaty fiara io? Tena izy mihitsiny io. Zao zany no ataony reto dia zany no anaovany sangotom-panina fotsiny eto. Aleo andehanako eny ataoko mahita reto anio. Fa inona mahataitaitra ny lahy Sheria? Fa ho aiza lahy? Andrasonao eo fa tratrako reto mpisandoka sy mpamadika reto. Sheria, aza mandeha eny moa fa tena fiaran'ny Roberto io mijanona io ary tena izy sy ilay sipa vao nitantaraiky taminao teo io iny fa nivoaka ary hoe tiana izy zany. Tianao sao dia anao zavatra ampidi-dozantsika eto ty fandaosika hiala eto ka. Toy ny olon-dratsika raha mandositra andraso jerentsika izay ataony eo. Ka sao dia vonoiny eto sika ko. Aza matahatra anao raha nabavy fa tsy ahakasika anao zany iny na dia indray mandeha akory aza. Aleo ahy voaka dia andrasako eo aloha eo izy. Mpahamadika lahy, tsy misy ilaina ny lahy. Aiza ve ka dia nivadiko no tsy aiza ny lahy miaina? Moramora fa tsy voatery marina izay lazay lahy eo ary dia efa mampitana mba tsy hanao fietsika tsy voatanina amin'io anabaviko eo lahy. Anabaviko. Ay lahy niaraka taminy ka nabevoka azy. Zay filaza lahy tsy maninona fa tsy azona ifefena amin'izay ty lahy lazana lahy Roberto Ary inona no mampivandravandra ny kala-mpamadika ty? Tratra marina dia tsy mateny. Samy mpamadika ny asika izao na ianao mitondra an'io zazavavy anaty fiaranao io aza ve dia mba tsy enjehin'ny eritreritra ao akory. Ka ny nataonao no nahatongahanao an'izao. Ay ve ka mandehana ary movinjeo izy fa zany tsy maninona Moramora aminao izy zany satria efa tsara toky amin'ity bandy mpamadika ty ianao. Tsy maninona izay fiheveranao azy Roberto tsoriko aminao ary mbola veriko eto indray fa tsy mbola namitaka anao na dia indray mandeha aza hatramin'izay ka hatramin'izao. Rehefa ho adaly ty tsy milaza jereo ny kibony ty efa ho hita io dia mbola be resaka eo ihany. Zao Rina manomboka amin'izao oro zao izay ilazako aminao fa efa nahita ilay solonao vaovao io izy io anaty fiara io. Samy mandeha amin'izay alehany amin'izay tsika manomboka eto mba tsy ifanibatsika dia tsara raha manao ny famonoana ny soram-panambadiana any amin'ny komina sika. Amin'izay koa afaka misoratra sy mivady ara-dalàna nareo roa. Raha izay ny sitraka ao Roberto dia vonina ary tsy anam-pandavana na izao dia izao azy ianao vonina dia vonina koa. Ay, hitanao zany. Tsy andronao mihitsy nilazako an'izany aminao. Ka inona indray ireny tadiavina tsy ianao ve nangataka an'izany tamiko teo dia efa miomany lahy tianao fa ataoko tsy hafa-maina amin'izao zavatra izao lahy. Tsisy idirany tianao zany. Zany ataovy izay tianao atao amiko fa za izy no ilainao ady. Tsy miteny lahy satria efa tsara piaro Tsy hitako izay tenenina amin'ny lahy Roberto rehefa tsy mety amin'ny lahy tsony miaraka aminy dia aza korontanina tsony ny fiainana
ary rano mahakasika ny tenako indray hity foana letsy miandry izay atao lahy nefa hoy amin'ny lahy hoe aza amin'ny tsara letsy mba tsy ho tsaraina ampy izay ry tianao aza mamaly azy tsony ianao Roberto izay sitraka ao atao dia ho tanterako tadio anefa fa na eo azy zany rehetra izany dia mbola veriko aminao indray fa tiako loatra ianao ary tsy havita rasy taminao izany na inona fiheveranao ahy dia izay no marina ekeko fa be voka tokoa saingy mba tokony nanadiadiny mikasika an'izany ianao mangina tsy manteny ianao satria nazana ianao dia samy mety diso Roberto aiza ireo teny mamy fahiny nahoana no mangina ireo molotrao saingy tiana ve dia mampijaly sa tsy natao ahy ianao ho aiky ve ny anadiny roa ny lasantsika ka fensy sy tsy ahy no hany mitanizareo fahasambarana ny ainana taloha ankehitriny ny rodana avoko Roberto sary neninato amiko ny orokoroka nataonao ny serana kanefa nandrotika ny foko ataoko ahoana ireny filaza ny fijaliako ny lozanao irery toy izao ok zay zany fa aleo andeha ny bandy veloma ianao veloma Roberto Rina dia ahoana dia izay zaniko samy vita tena tsy napoiziko hoe le reny nahavita zavatra toy ireny ka tsy napoiziny koa ne hoe fanena toy ireny sika dia ahoana ametraka fitoriana ihany ve sika sa za aloha mieritreritra hoe aleo mametraka sady izay mihitsy ho ano ahafahanao miary tena manoloana n'izao zava-misy izao dia aiza nefa no ametrahana azy atao fotsiny ny taratasy fa anjarako mandefa n'izany amin'ny toerana tokony andehafasana azy sura nefa ianao fa tsy hiteraka zavatra hafa indray fanaovantsika an'izany ka na hanao anio ane ianao na tsy hanao dia efa ratsy manoloana ny Roberto donc aleo atao contre x fotsiny dia hitantsika eo ny tony vonina ve aloha indrisa mbola misalasala vonina ka ary rehefa miady dia miady ento hanampy andry elahy koa aza ty voasoketa hoe miaraka amiko dia ahoana izany tsy blame mamiko izany rina sy hanavotana anao aloha izao ny tanjoko ndao amin'izay ary sika hiverina aleo aloha hijery toerana azotsika hinanana lasopy dia avy eo ateriko ianao ndao ary fa tsy maninona dia inona moa izany izao no ataonao ataoko ahoana fa tsy azoko mikasika ny aminareoko ianao koatra ny tsy mahazo resaka mihitsiny efa nolazaiko teo fa nanaiky izy hamono ny divorce ka inona indray fa maninona nefa raha tsy masika toy izany ka efa resaka mazava be ne izany tsy azoko ny mbola nytaninan'izany amiko ka tsy tokony masika toy izany kosa na izany azy izay fomba andresena lahatra ny maman sy papa zao no manahirana ny saiko fa tsy izany resaka izany mihitsiny ka sao dia tokony sika selary no miaraka mandresy lahatra andry zareo aza miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirana sao heverinao fa izy ary papa asako aleo mihitsy ny loha tsy mifandray matetika sika mandra-piregleko an'ity afery ity fa tena izay ny marina fa inona indray ny marina koatr'izay sao dia miverina mangingina ny aminy ihany elako izay fomba andresenao lahatra ny reninao atao fa anjarako ny regleny any aminay ok letsy chéria maman sy papa indray ne tsy dia mametraka problème rehefa milamina ny any aminareo ok zay zany avy dia ateriko elahy zaho dia iresaka amin'izy mivady dia mba mahaiza moa miresaka fa aza dia mitratrevatrevo ohatry ny io rehefa miresaka fa ny olana kely zao dia mamantsy aho fa lasaiza
lasa nitsidika ny fianakaviana ny Tomasina any izy. Enjana be nery Luciano miresaka amin'ny papay. Ka zany no teneniko anao hoe mba mahaiza miresaka milamina. Hita eo ihany zany fa tianao ty zao no tena tsy azoko mihitsiny. Sao dia mba tsy miaraka kosa aloha zareo fa amin'ny mahampinamana azy dia mba manalahala elo azy fotsiny izy. Tsy haiko tsony fa na izany aza bandy sy mamely le ry ataoko mahafantatra tsara iny. Ay tonga nareo Menada? Ie tonga izay ry mama. Io izy ry mama Andrina. Sady tsy nanalako izy io no tsy nanapiko ihany koa. Inona koa le tsy zany ry tianao a? Ny an'io ve taoko dia tsy haintsony izay lazainy ry mama. Ka nanahoana? Nafinaritra ny fitsangatsangananareo Menada tany? Nafinaritra ka. Nafinaritra nefa te hitomany ry? Ka tsy te hiala tany rehefa tsy maintsy mody. Mba tsy azoko zany ry na fa inona nefa ny antony? Mandroso aloha lesy ry tianao a. Ny any mama koa dia tsy nainy aty an-tokotany ny olona fa tsy mba mpandrosony akory. Marina izany. Sady efa nanamboatra lasopy anareo Menada ihany koa. Zahay aza efa ninanako. Ka simba fotsiny io tsy maintsy ho antsika telo mianaka kosa ka. Za aloha vao mazoto a. Tentan-kanina mihitsy alaka. Ianao ty kosa anaka dia efa mahita lasaina ka. Ka izy aza no nividy lasopy ho anay tany ry mamako. Ka hafa mihitsy ny lasopy ataony mamy. Marina ny ianao ry tianao a. Sady misy vaovao lehibe ambaranay aminao nery mamy. Vaovao inona zany anaka? Alao aloha ny lasopy dia sady mihinana sika no miresaka. Ao ary dia tonga dia mba taofindrilo ny kofera fa zany dia aka anazy vetivety a. Mandehana ary. Zany ve anaka? Dia nanahoana nefa ianao? Tsy maninona ka. Zao hitan'ny mama salama tsara zao. Ka nanapa-kevitra zay fa ametraka fitoriana dia asa mazoto amin'izany ve ianao? Rehefa izay no hitanareo Menada fa mety dia tsy mpisakana any amin'izany mihitsy a. Aleo mihitsy aloha mamandrina azy ianao ataontsika dia ho hitantsika eo izay ataondry zareo. Ka ahoana ary no anaovantsika ny taratasy? Sao dia ataovy dinim-bola eo tianao dia araraoty aloha. Fa hono aloha nefa e. Dia tsy maninona ve raha iray volana sy tapany aty aoriana vao mametraka fitoriana sika? Atao aloha fa anjarako any manao an'izany. Eny ary. Ka sy aleo tatsika vetivety aloha izy vao mandeha ianao ry tianao. Ok. Ha? Fa tsy klaksona ny fiaran'i Roberto ve zany? Fa hanao inona ty nefa izy? Tsy mandiso ahy mihitsy ny fiainako fa tena izy zany. Tsy vao maika hanahirana an'le rive re tratra ny eto a? Tsy mahazo miala eto ianao ry tianao a. Inona ny dirany amin'izany? Ka aleo ary aloha hanao an'ilay taratasy atsy amin'ny hevitra hafatsy fa nareo mianaka miresa amin'io. Tsy mety zany e. Andrasantsika eto izay ataony. Ka andraso ry fa mpandrosana azy aloha za. Mandehana ary. Fa hanao inona ty hono le ry? Ka taitra n'le tany mandriseziny io ko. Ohatra ny bandy maditra ihany le ry iny ry na. Amin'ny lafiny iray moa aloha dia tsy manometsiny azy a. Saingy efa izao ny fanapahan-kevitra ny raisiko dia manaraka izay onjany sisany ataoko. Fa tsy tokony hamonanao kosa izy. Za indray aloha tena efa matanjaka ny saiko e. Fa hoana izay? Saivy mivoaka kely aty ry na azafady. Miala tsiny aminao fa tsy afaka moka azy kosa fa maninona moa raha ianao no mandroso e? Tsy mila miditra any fa izy no saivy mivoaka aty e. Miala tsiny ary fa rehefa tsy handroso ianao dia ndeha hiditra. Ha! Zay ny vavanao ry kala vorondolo ratsy ty. Vorondolo ka nitiavinao zanako? Ianao mihitsy nylay voalaza hoe vorondolo niteraka voromanga. Saingy ankehitriny a, hita mihitsy ny samy mahavorondolo anareo mianaka. Tsy maninona izay filazanao ro miseho ray lovi-mpanjaka amin'ny vorona. Ka efa vorondolo moa zany zanako dia aleo izay petraka mahavorondolo azy. Ka alohan'ny ametrahako azy dia tsy maintsy miregle izay tokony ho reglena aminy ahy e. Zao no izy Roberto a. Tsy andany fotoana aminao eto a fa mandehany ianao miverina rehefa tsy handroso mandreraka be. Ary mifamaly be nery zareo zany ry tianao e. Sao dia vonono ao ny mamako. Tsy sahy hanao an'izany izy. Androso ihany a.
Rina, io ny vahininao. Fa anao inona ty aminay indray e? Ay voatiako e lahy. Tsisy idiranao zany Ramsea. Zay hitadiavanao azy resana fa zany tadiavanao ady io. Bandim-pamadika e lahy. Mbola iona sy fanena letsika bainina. Fa maninona moa no lazanao fa mpamadika Roberto a? Zao ry mama, lazainy fa miaraka hono zay sy tianao. Ka hita fa marina zaniko. Na izao aza ve tsy porofony zany e? Mba voy ianao. Resao zay resahanao fa tsy resaka toy izany no anako tapana olona amin'ny andro ariva e. Zao are. Isaotranao hoe tomason'ny mamanao a. Vita ny fiarahantsika. Raha pito ihany dia apiditra divorce eny amin'ny fitsarana. Inona kay mahasahirana anao amin'izany? Efa ny anaiky ane ahy e. Ay moa zany ka tafaresaka tany nareo? Ie, arak'ireny voalazako anao reny ry mama. Karaha tsy zany ve ho tratrako eto ty banty? Aza mahana-tsenjena le tsy Roberto a. Rehefa tratra amin'ny fahadsoana ranganareo dia manekefa tsy ny olona ihany no asesikareo diso. Tsy mila lamiteny ahy e. Fa ngany aminao izy ka fefenao tsy hiteny. Ary efa tsara piaro izy zany a. Namako io dia arovako. Fa nga moa nisy ny fiarahantsika raha tsy teo izy. Ka sezao indray dia alikanao toy izao. Na izany aza mpamadika lahy e. Zay filaza lahy le tsy olana amiko a. Sady tokony hitantasika ela be aty an-tranon'olona ty koa lafa rehefa tapitra zay tia laola zay la dia andana lahy mandeha any amin'izay. Ha? Fa mba izy e lahy no afaka androka. Tsy hay lafa mbola vadiko io hatreto. Vady ve le tsy Roberto dia atao an'izany. Mpantsemy saina mihitsy lahy. Fa zao atao lahy zao mba ampisainana. Fa manao inona nefa zao? Mangalatra andro vadiko e lahy. Ka na angalariny aza moa maninona e. Ianao aza sy tatra sy henatra dia samy mitondra an'iny zazavavy eny anaty fiara. Lava be zany e. Fa zao no izy. Hiteny aminao aho fa apiditra divorce raha pitso. Efa niresaka tsika dia nanaiky ianao. Manomboka eto dia samy mandeha amin'ny lalantsika. Ifampitsodrano ka samy ho tafita amin'izay ale. Roberto a, efa nilaza taminao tokoa fa manaiky ny ampidiranao divorce. Mialohan'izany anefa dia tiako diovina ny sainao fa tsy miarakaraky ny eritreretinao zany mihitsy zay sy tianao. Ahoana koa ny inoko an'izany? Faharoa mbola veriko eto indray. Tsy mbola namitaka anao mihitsy aho na dia indray mandeha aza. Tena mamparikoriko ahy mihitsy zany teninao zany. Tsy mila kesikilya fa izay no izy. Ary ny momba lary tianao a. Ahoana e? Dia ho hita lany mahazanaka gouvernorat. Efa fantatro atriny ela le tsy zany ry bainina. Fa tsy zany no rorolona amin'izany foana. Mba tsy adina tompoko ato tokantrano ko azafady indrindra. Na zanaka gouverneur ianao a, manaja tena. Tsy mbola nahita ny rainao na ndrenonanao toy izao mihitsy hatramin'izay. Zay koa no tena tiako lazaina fa andeha. Miandrenao eny amin'ny fitsarana raha pitso maraina amin'ny sivy. Eny tompoko, ho avy aho. Dia ahoana izany anaka? Vonina ary mama. Aza miemitra amin'izay efa nitapahany sainao ianao Rina. Manana finoana fa tsy nanao ratsy akory ianao. Misaotra letsy aho. Dia ahoana izany le mikasika an'ilay fitoriana? Efa mandroso hoalina ny andro sady azany koatra ny tsiko centre intsony fa aleo ataoko any an-trano iny dia entiko aty sy maraina osiny avinao. Eny ary. Tradralony ianao ty anaka. Ento amin'ny fiara fa sao maninona any lahy dia sady mitsena ela ara-pisa. Sa raikitra lahy? Tsy tiako ny andehananao rereny amin'ny fitsarany. Aleo miaraka isika. Misaotra betsaka anao anaka. Tena mananamana tokoa ny zanako manana anao. Marina anie ilay teny Rina teo iny. Mahatsapa manana andraikitra amin'izao zavatra miseho izao a. Satria raha tsy nanaiky ny irakirahanareo a dia tsy nisy ny fiarahanareo. Misaotra ny lahy e. Mandeha ana ary saotra atralina dia miandry ny lahy raha-pitsy maraina. Izay ary fa velominareo mianaka. Dia mila maka-aina tsara anao fa aza be eritreritra. Merci letsy aho. Dia izay ry papa. Tena tsy tiako zany fisainany se zany Roberto a. Ka tsy mety tsony rery papa. Tsy manaiky an'izany aho. Efa nambarako tamin'se fa mila miresaka tsara amin'izy mianaka sy telo mianaka vao miroso amin'izany sika. Raha ohatra iroso ihany. Ka tsy mety tsony ary papa. Efa hita be ne ny kibon'ny Rina e. Sady efa misy olo-kafa miaraka aminy koa. Zany se apiditra divorce raha pitso zany aloha dia tsy raikitra. Miandro ny fahatongavany reniny se zany.
sady mila miresaka tsara amin'izy mianaka isika vo manao an'izany se papa tsy mila papa zany Roberto rehefa nampiakatra azy se de nitondra anay tany ka se zao vitainy seriry fa zao ary ny mba hiangaviko anao ry papa asa de asarotona moa fa efa nanaiky ane izy fa iza marina moa zany zazavavy miaraka am'se zany indray anizy ry papa le tazanao niaraka tamiko indray mandeha iny ise tena manao zavatra tsy ampiheverina mihitsy ry Roberto tena ifonako ry papa efa tsy haiko tsonony izy atao bon izay zany tsy misy mandeha ny fitsarany zany tsika faharoa mila miona am'ray mandreny ty zazavavy miaraka am'se ty androany ihany io dia mifiry mampalalaka amin'ny papa ka izy zao marainy zao malalaka ao fa atsoko ary Lucia de asaiko miteny am'ray aman-dreniny miandry an'izay zany vo mandeha amin'ny mission ataoko eny tompoko izay fa lasa aloha ary eo rangaso zao de ho atsoko Lucia manahoana seriko manahoana la série fafoany aminao zao ny atsoko anao vao io zay sy ny papako no avy nyresaka mila miresaka aminareo ny izy de ahoana lety zany fa inona ny tianao lazaina indray sa tsy tia resaka amindray ianao ka iza siza nefa ny tiany resahana aloha nareo telo mianakako ka papa aza mbola tsy tongako de nareo mianaka zany ny ona aminy fa tsy mba afaka mba miandry amin'ny papa kosa velesy ianao koa sary tahotra ny masony nefa te hividy lohany zao marainy zao izy no te iona aminareo de ahoana re zany aza atao vazivazy ry Lucia miankina amin'ny fiainako manontolana izy zao zavatra zao eny ary ao fa hiteny amin'ny maman zay de miteny amiko am'izay fotoana andraisanareo azy amiko ianao rehefa avy eo eny ary letsy izay zany no antony onako taminareo fa mialatsy indrindra madama ianao aza ny tena isaorana tompoko tsy hitantsony koa moa ty ditra taon'ny ankizy ty izao mantsy no tsy mety asa na efa nambarany Roberto taminao ry matomizely fa manambady vita soratra ara-dalàna ange izy efa nolazainy ahy tompoko de inona ny mbola isosianao miaraka aminy nefa efa fantatrao zany fa manambady izy ka tiako tsino nisiko ka tsy vitan'izany izy ty mba hainao moa fa azo toriana amin'izany angenareo satria mandrava tokantranon'olona ka izy nefa nilaza tamiko fa hisaraka amin'ny ovadiny io tsy mety kosa zany Lucia efa fantatrao ny zava-nisy ary efa ndrarako mihitsy ianao tsy araka amin'ny tsony nefa de mbola nisisika ihany ohatra ny hoe zay mivady no ratsy fitaiza zaza nefa nareo ankizy ny sarotra toro atreto de aloha sorika aminao fa tsy manaky ny ampidirany Roberto divorce zany na za koa aza tompoko tena tsy mazoto amin'izany mihitsy aza mba rendrainao moa zany rehefa tonga izy fa de asa zay azo anao mba tokony asiana fisainana ihany matomizely ny fiainana na de hoe tianao ary izy aza miady amin'ny anjaran'olo zany ianao tovolahy be dehibe eto andreny vohatra io de tsy mba misy no anjaranao ka izy no anjarako sady tiakoko manala baraka anay mivady mihitsy ianao ka tsy ho lava ny teniko fa zao no izy tsy mahazo manao divorce am'rinazy zany ny zanako asa na mazava aminao zany na tsy alay-baraka amin'izany mihitsy eny tompoko misaotra betsaka anao zahay tokoa moa no manana ny zanaka vavy de mety aty aminay ny fahalemena nefa mba te angavy anao ihany koa mba hiteniny zanakao tsy andrebirebiny zanako tsony efa nataoko ary mbola ataoko saingy mbola miteny aminao farany matomizay Lucia tsy njovy no avinao ary aoreny ambony fitiavana marina sy madio ny fitiavanao avy indrindra izay tokantranonao an'irina eny tompoko de mbola mamerina amin'ny fialatsiny aminao madama tsaroa fa zaza ray amanana andreo ka aditsika ray aman-dreny ny mijery zay ahasoa azy misaotra amin'ny fahatsoram-ponao monsieur le gouverneur tsapako tokoa zany voalazanao zany ary manome toky anao fa hiezaka ny hiteny azy izay ary no izy fa lasa aloha ary mametraky ny mandram-pianao anareo mianaka veloma ary ianao tompoko aza manala baraka anay ray aman-dreny ianao ry Lucia fa ahoana moa zany de lasa manana toetra toy izao ianao fa nendry mama kosa ve zany rehefa niaraka tamin'ny dada taloha de tsy mba toy izao sany anareo avy de vadina amboarina fa tsy mba safidinareo na izany aza tsy mety zao ataonao zao ka tsy hisy anome rariny amin'izao ataonao zao mihitsy ny izany izy mila mandinika fa tsy manao tao foana oatra izao
papa manahoana ianao mbola salama tsara fa ianao no manahoana salama tsara ka ay somary maimaika fa te anontany fotsiny hoe andeha ny amin'ny fitsarany izany nareo sy Roberto androany ie nangataka anaiky ny anaovan'ny divorce izy dia nanaiky an'izany ianao papa ka tsy hitako ary izay ataoko izao dia mila mianao kely sika mianaka ary aleo sy eo anatrehandreninao mihitsy dia aiza nefa alaiko any aminareo ianao dia miresaka ao anaty fiarafotsiny sika ka eny ary papa miandry anao izany a izao a dia ho avy any a dia avy dia mba andrasio mba vadinareo eo eny tompoko finona moa izany anaka ny tena anekenao ny anaovana divorce anareo satria hitako sy tsampako fa sy tia antsony Roberto miala tsiny aho anaka fa izao vao tena nytany ianao hoe inona marina ka ny tena aton'izao olana manjady aminareo izao papa manaiky mifahadisoa koa ka le fahadisoanao nge tsy dia misy fantatro mihitsy ary izay no tiako ho fantatra Rina tsy dia ny ranomasonao no tiako ho tazana eny aminao fa ny fanazavana avy aminao eny tompoko na tsy sitrako aza dia izao hitanao mitondra voky izao a marina ihany izany voalazan'ny Roberto fa nanisakisaka azy ianao tsy tompoko ka mahagahagaga izany Rina tsy nanisakisaka azy ianao nefa be voka sa voka tamin'ny fanahy masina tsy tompoko izao no izy Rina mandiny tena tsara ianao dia satria tianay loatra mantsy ianao nefa tsarovy fa noho ny Roberto no itiavanay ianao nanomesiny azy zahay tamin'ireny fisehon-javatra ireny nefa ankehitriny ianao misy izao no milaza fa nanaiky ny fahadisoanao tsy mbola napakevitra amin'izay ataonay nefa satria mamako mbola tsy eo mety manana izay tiany ho lazaina koa izy manaraka izany teteny aminao aho hoe efa zava-dehibe izao fekenao ny heloko havitanao izao ny andrasako aminao dia ny fahasainao ilazan'ny Roberto ny tena marina rehetra ka tsy mihaino any hoe izy lasa halany sady tsy tiantsony a ka ianao kosa tsy milaza ny marina aminy eny ary ezaka ilaza ny marina aminy any nefa mba hiangaviako anao ary papa mba hanampy ahy a eny anaka vonona ny hanampy anao foana amin'izay mety ilana rehetrarehetra mba teneno ary izy mba hiaino ahy aleo izao izy dia atsoiko dia miara-miresaka etsika telo mianaka eny ary tompoko papa miaino anao fa aizy se izao ato an-trano aho fa ahoana mila miresaka kely tsika telo mianaka izao dia izao telo mianaka izy zany ry papa isika se dia Rina fa resaka inona indray nefa zany ry papa tena leo ary papa ka raha mbola manaiky ho zanako se dia tsy maintsy manaiky izay teny ihany koa na ho terenao azy ary papa tsy mila miresaka amin'ny tsony ny masaka atao tsaiko izao dia ny anao divorce aminy ka tsy manaiky an'izany aho hain'se ihany fa izany tompona andraikitra ambony amin'ity faritra misy atsika ity ary efa tsy ekeko dia tsy misy zavatra azo atao izany eto ay rehefa izany ary ny teninao dia tsy maninona fa zaho kosa tsy azonao iresaka amin'ny olona mpamadika toy ireny izay izany fa aloha mianaka isaraka eto fa ahoana hoy izy tsy mazoto hono izy ka efa niteny taminao any ary papa niangaviako anao dia aza terena izy ary ekeo mifangatahany amin'ny anaovan'ny divorce na inona fitiavanareo ary papa dia mihoatra noho izany ny fitiavanareo an'i Roberto satria zaza nateraka ireo izy mbola verika aminao indray fa manaiky mifahadisoa koa manahira ny tirina marina tena nangala baraka anay mivady mihitsy izao zavatra ataonareo roa izao ifonako tompoko izao aza mbola miresaka amin'ny mamanao alohanao izay resaka ndresantsika teo ireny nefa tsy mety ihany izany tsy maninona fa azonao resana amin'ny dolo izay resaka antsika teo ka eny ary tompoko izay fa isaraka aloha sika mianaka tsy maintsy mahita ny rariny foana sika ka velomy papa velomy ianao anaka
renareo teo ary ny fizarana fahatelo tamin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ranomaso mbirijiny sanganasany Simon Menjanahary nolalaovin'ireo ekipa rehetra mpilalao tantara eto amin'ny radio feon'ny mani Ambositra. Nandray feo Fister Andriamihaja nanantotosa Simon Menjanahary mbola hitohy.